Vatsimpana ediny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Vavaka sikaravana. Ry Andriamanitra raizanaka fanay masonao. Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Tianay ny fitiavana tsy mety levona. Mideranao sy mankalazanao zay mivonatra anao. Ratratra izao sabatana zao ry Jesosy tomponay. Ianao tokoa ilay tompon'ny sabatany ameny fiadanana atempony tsiraray avy. Eny ameny fiadanana fanahy ny fo ny saina ny tenanay ary ampitoetra anay eo ambany rehetra ny fahasoavanao mandritra izao andro izao. Eny Jesosy anome tokoa ny fitsarana ianao ary nomea ny fifaliana ny fitiavanao ary ankoa ny faripo avy aminao. Aminaranao Jesosy avy any Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, no zolo manisy mangataka izany vavaka izany. Azony mantsara tokoa ny mahasarobidy ny fanana tsiraray avy eo aminao Jesosy. Misaotra tompo manalo. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Mba ohatrinona re ny tombam-biditsika na ihany koa hoe ohatrinona ny nividianana antsika. Zany lo hevitra bandintsika amin'ity andro sabotsy na sabata ity. Ary ny ten'Andriamanitra izay hodinintsika amin'izany dia araka izay voalahatra ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany, ny andininy 7 sy ny andininy 7. Amin'ny aran'i Jesosy. Petera voalohany toko voalohany, ny andininy 7 sy 7. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana. Fa tamin'ny ranon'ny son'ny Kristy, toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina. Amen. Raha vao mandre zao lohateny zao sika dia tonga ao an-tsaina avy hatrany hoe vola satria misy olona mividy antsika. Isika izany dia tahaka ny zavatra anankiray satria hanontaniana ny viditsika na ny nividianana antsika. Ho an'olona efa manambady ohatra dia samy mety mahatsiaro sika fa tamin'ny fotoana ny vodiondry na ny fiancay zany, ny lehilahy dia manolotra solona tapimaso ho an'ny ray aman-dreny sy ny anadahan'ny vehivavy izay ho mpianakavy. Mariky ny fanajana sy mampiseho fa ilay lehilahy dia haka ny zazavavy ho tokantranony ary manolotra valopy ho solony asa izay tokony ho tanteran'ilay zazavavy ao tokantrano ny ray aman-dreniny aza izy izay laozany. Eto lavitra noho izany anefa ny zavatra nataon'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy ho antsika olombelona. Mba fantatsika ve moa fa nisy lehilahy malaza anankiray izay mpanan-karembe antsoina hoe Salvador Mundi, izay io tableau io zany antsoina hoe Salvatore Mundi, karazana tableau anankiray antsoina hoe Salvatore Mundi. Dika moa amin'ny teny frantsay zany dia hoe sauveur du monde na amin'ny teny malagasy hoe ilay mpamonjy zao tontolo zao. Dia tableau izay amin'ny toile nataon'ilay mpanao hosodoko malaza atao hoe Leonardo da Vinci. Ary dia rehefa namidy io tableau io dia nahatratra hatramin'ny 400 millions d'euros. Vola be mikararany zany ary amina atao hoe lafitrisa maromaro amin'ny vola malagasy. Nividianana io tableau io izay misy ny endriky Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty. Rehefa natao ny tombam-bidiny zany nahatratra zany 400 millions zany dia rehefa tonga ny fotoana izay atao hoe saika anaovana zany exposition tamin'ny musée de Louvre natao Frantsa zany na tany Arabia Saoudite tokony anaovana azy dia rehefa tokony natao ny exposition dia tsy navoaka an'ilay tompony intsony ary tsy fantatra intsony ny toerana tena misy azy hoe aiza marina amin'izao fotoana izao misy an'io tableau malaza io izay hosodoko hosintsika
izay no manam-porofo fa sarobidy ary tsy azo saintsaina ny vidy sy ny tombam-bidiny zany tableau zany izay misy ny endriky Jesosy Kristy. Zany moa dia sary fotsiny ihany fa mby eo an-tsaina ny mahasarobidy tokoa an'izany famonjen'Andriamanitra, famonjen'i Jesosy Kristy antsika olombelona izany. Dia ametraka fanontaniantsika hoe vola be lafo vidy tahaka izany tokoa ny sarin'ny tompo amin'ny tableau na amin'ny sary hosodoko. Kanefa Andriamanitra ray anie dia tsy namela ny saran'i Jesosy ty ambony tany ihany koa. Izany hoe tsy navelan'Andriamanitra hisy sarin'ny tompo ty ambony tany zany, fa dia atao hoe eritreritra na ny aingam-panahin'ny Leonardo da Vinci ihany izany. Fa mikaraka an'izany dia azontsika sary an-tsaina ve sy eritreretina fa ny boky lafo indrindra ety ambony tany dia une partie zany na ampahany amin'ny baibolin'ny ananantsika io dia ny bokin'ny salamo zany, dia mahatratratra amin'ny 12 tapitrisa en valeur euro na 12 millions d'euros ny vidiny zany boky izany. Zao no tokony omby ao an-tsaina anatin'izany rehetra andriavana hoe ny baiboly ihany koa dia ny be mpamaky indrindra eto ambony tany. Raha misy boky eto ambony tany dia ny baiboly ny be mpamaky indrindra, ary ny baiboly koa ny voadika amin'ny tenim-pirenena marobe indrindra na ny teny paritra be indrindra ety ambony tany. Fahatelo makaraka zany dia izao, mba hatsaroantsika ve ny vidin'ny sandan'i Jesosy Kristy tamin'izy tety ambony tany. Vola sekely 3 monja izay vola tena hoe kely de kely izany, satria vidin'ny asa tety ambony tany zany tamin'izany fotoana zany dia ray volana fotsiny ny mpiasa dia mahazo an'izany, ary ihany koa vidina mpanompo na vidina andevo anankiray tamin'izany andro zany. Ry havana malala amin'ny tompo, sekely 30 no mba vola nividianana ny tompo na nivarotana azy. Navadiky ny mpianatra anankiray izay niaraka taminy sy niara-niasa taminy tamin'ny alalan'izany sekely 30 zany Jesosy Kristy, ary dia niafara tamin'ny fanorana azy tamin'ny fahafatesana. Ny baiboly dia milaza mazava tsara an'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy aza tapa-kevitra manolotra an'i Jesosy Kristy andray ny toerana ary ihany koa handony vidin'ny fahotantsika tsirairay avy. Mba azontsika sara an-tsaina mazava tsara ary ve ny fanomezana hafa vidy azonao sy takatry ny sainao ve fa sika tsirairay avy dia lafo vidy eo mason'Andriamanitra ray, ka izy mihitsy no nanolotra an'i Jesosy Kristy zanany latokana mba hamonjy antsika, kanefa ino no avalintsika manoloana izany fanomezana sarobidy izay nataony tamintsika izany. Sika tsirairay avy izay mihaino zao vatsim-panahy zao ry havana, ohatrina no eritreretintsika ho vidin'i Jesosy Kristy. Anao sekely 30 tahaka ilay nataon'ny anankiray izay nivarotra an'i Jesosy Kristy ve isika? Sy ohatrina koa no sandantsika tsirairay avy. Ny tsirairay avy samy mamaly zany fanontaniana izany, satria tsy arova fa Jesosy Kristy ihany ilay zanak'Andriamanitra no sahy no maty, sahy maty ho antsika tsirairay avy. Mamy antsika ny famonjena sy ny fanavotana mamem-poana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Andriamanitra, raha toa ka tena nomanitsika amin'ny alalan'ny fitiavana izany. Ny famonjenantsika dia midika ho fanafana ary ihany koa ho fanavotana antsika. Fanalantsika amin'ny ratsy araka ny voalaza amin'ny testamenta taloha. Ao amin'ny testamenta vaovao koa dia lalàna izay namakivaky ny fiainana izay tondran'i Jesosy Kristy antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Miavaka tsara izany. Izany hoe ny olona tsara dia mba mila mibebaka sy mifona isan'andro, mahatsiaro fa mila ny famonjen'i Jesosy Kristy, miala amin'ny fahafatesana ara-panahy ho amin'ny fanavotana sy ny fahavelomana ara-panahy.
miala avy amin'ny fanapahana satana amin'ny fanapahana avy amin'Andriamanitra. Rehefa tanterantsika isan'andro zany rehetra zany dia mila mahatsiaro sika fa Jesosy Kristy no efa nividy antsika tamin'ny alalan'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy teo ambony fijaliana. Eny tokoa mamonjy antsika amin'ny fanandevozan'ny ota sy ny heviny ary ny fanapahany ho amin'ny firaisana amin'ny fanay masina izany. Ny fanavotana kosa dia inona? Ny fanavotana dia tsarovo mandrakariva araka izay voasoratra ao amin'ny Baiboly ravana fa ny teny fototra ny amin'izany fanavotana izany dia amin'ny teny grika dia milaza hoe apollotrosis dia midika hoe vola aloha ho vidy ny mpanavotana. Vola aloha ho vidy ny mpanavotana. Izany hoe fomba filazana manambara ny fomba azona ny famonjena ho amin'ny fandoavana vidy ny mpanavotana. Tsarovy ary fa ny fahotana izay tanterantsika isan'andro dia mampiseho sy milaza fa tafasaraka amin'Andriamanitra isika ary toa niezaka ny nandao an'i Jesosy Kristy noho ny finiavantsika hanatanteraka izany. Ny sitrapon'ny tsirairay avy tokoa dia mitarika ny olona tsirairay ho amin'izany fahaverezana izany. Dia mitondra azy mankany fanapahany herin'ny satana ary koa ny fanandevozan'ny fahotana. Noho izany mila fanafana isika ary izay no mampiseho ilay tombam-bidy izay naloha mba hahatonga antsika afaka amin'izany fanandevozana izany. Novidian'i Jesosy Kristy tamin'ny rany isika mba ho afaka amin'izany fahotana izany ary dia olona afaka nisafidy hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay sy amin'ny fanavotana mandrakizay. Jesosy anefa nandoa sy niantoka ny vidin'ny mpanavotana ho antsika tsirairay avy. Jereo mahasarobidy an'ilay rany Jesosy Kristy izay nividy antsika tsirairay avy. Nantatsaka ny rany sy nanolotra ny ainy ho antsika izy. Noho izany ravana ny olona izay nandray ny famonjena sy ny fanavotana dia olona voavoatra ary olona voavotra tanteraka, afaka tamin'ny fanandevozana sy ny herin'ny satana ary koa ny fahotana. Olona afaka ao amin'i Jesosy Kristy, olona izay vonona ny ankatoy ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra, olona izay voamarina tamin'ny rany Jesosy Kristy, vonona ny andray ny fitiavan'i Jesosy Kristy ary koa mitarika izany olona izany amin'izay fandraisana andraikitra amin'ny alalan'ny fitiavana sy hanatanteraka ny fijorona vavam-belona amin'ny andro sisa rehetra iainana. Ireo zavatra roa lehibe ireo izay voalaza ireo no ahatsiarovatsika ravana fa mila iaina mandrakariva sy ho tsarotsika isan'andro hoe aiza ho aiza ny dingana samihafa tokony ho rahantsika sy misy antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mahatsiaro ve antsika fa efa nomariny Jesosy Kristy tamin'ny rany, voavidiny ary ankoa lafo vidy izaho sy ianao. Raha tsy miova fosy fanahy sy saina tanteraka nefa ntsika tsirairay avy dia tsy afaka nianana izany fiainam-baovao izany. Mila fanapa-kevitra entitra milaza hoe manomboka ny tompo dia ifamatompianana aminao manomboka ny hoe Jesosy malalo dia tsy handeha araka ny sitraky ny foko intsony fa handeha araka ny sitraponao satria efa nividinao lafo tamin'ny ranao sarobito ana fijaliana ary efa nataonao ho isan'izay manana ny famonjena. Famonjena sy ny fanavotana antsika izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny nahaterahany ny fanoloran'ny tena ny sorona indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana, nanomezan'ny rany, nandatsahany izany rany izany sy nanomezan'ny aino antsika dia nanomezana antsika koa anjara tsara izay mahatonga antsika hanana fanapa-kevitra tsara andraisana izany. Ry havana, fantatrao ve ny tombam-bidinao? Fantatrao ve izay olona nividy anao? Eny novidiana mba hatao inona moa ianao ary koa voavalinao ve ireo fanontaniana ireo ary inona avy ny tokony tanterahana kosa manomboka izao? Mbola noho ny toetra sy ny fiainana taloha ve ianao ka hamadika an'i Jesosy Kristy amin'ny sekely 30? Motsapantsika va sy azontsika tsara an-tsaina ny fiatraikany izany sy ny atao hoe vola 30 na sekely 30 izay nivarotana ny tompo izany. Ry havako malala amin'ny tompo, vidin-dafo ianao
sarobidy anatrehan'ny tompony tahaka ny anak'Andriamasony. Satria izay mikity ianao tokoa dia mikity ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Mahalala eo mason'ny tompo ianao koa aza manao tsinontsinona intsony izany mahasarobidy ianao zany eo anatrehan'Andriamanitra. Efa ny masina hitoetra anatintsika azontsika tokosy fanantenana fa Andriamanitra tsy miova izy Andriamanitra tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay. Mahereza mantanja. Miova amin'ny fanaovazana ny saina tanterana san'Andriamanitra ho vonany ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka hafa ny masina sarobidy eo masonay tokoa ianao matoa ianao tokoa Jesosy ny nidina tety ambony tany ho fato anay. Sarobidy tanteraka ao masonao zay Jesosy matoa ianao no nanaiky ny osorona anateran'Andriamanitra mandeha monja tamin'ny fijaliana ka nanaiky ny hofaty ary ny koa natsakany ranao ho anay tsirairay avy. Akory ny alehibeny zany fitiavana zany Jesosy. Ary dia mandotratra mandrakariva izay mitetratra anatrehanao satria ataony tsinitsinona izany. Mamindraha fo aminay Jesosy, mamela ny olokay. Eny tokoa manadiovanay amin'ny fahotana rehetra, ny tsy fahamakina rehetra, ary dia aoka le fanamasina mahery mba hiasa ty anatinay, azonay amin'ny toetra ho mahatoky amin'ny fanarana anao. Adorany azy sy ny voninahitra ao anao, ary ny koa ao amin'ity andro Jesosy malalo, dia tehirizo ambanitsy ny fahasoavanao zahay amin'ny androm-peny rehetra, atsiaro fa sarobidy, saropady anatrehanao zahay, ary omenao izany toeram-boninahitra mahazanak'Andriamanitra izany. Ka tsy tompony tena nitsony zahay fa efa nividinao tokoa Jesosy tamin'izany rano zany anio ampitso ary mandrakizay. Dia anao ilay mipetraka ambony seza fiandrasanak'ondry, aiza am-boninahitra anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery ny fampiraisana avy aminao fanay masina, atsiarovanay fa sarobidy zay eo anatrehanao ary tsy voavidy volana ohatrinona misaotra tompo manalo